Paly miarabantsika rehetra ry havana malala rehetra amin'ny tompo. Mahatratra ity somafa 17 ny volana oktobra taona 2025. Atao anatin'izao fandarana sakafom-panahy izao ary ibanjinantsika hatrany ny loha hevitra manao hoe mamory vokatra ho an'ny tompo. Ivavaka isika. Andriamanitra ray zanaka fanahy masino, Andriamanitra mpamorona, mpanavitra, mpanamasina anay ianao. Amin'ny fofeny fifaliana Andriamanitra no iderahanay anao noho ny fitsombinanao anay ny am'ty tombonandro vaovao zay omenao anay ity indray, ny amin'ity fotoana omenao anay ity indray, zay ahafahanay miaino ny teninao, miaina ny teninao. De misaotra tompony amin'ny fitiavanao satria fitiavanao daholo no mahatonga izany ara-kehitriny zay mametraka eo an-tananao zao fotoana izao. Ny tenenanao aminay satria ny teninao aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. De mitenena tompo fa vonina ny aino zay mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary havana, ny sakafom-panahintsika amin'ny teny ity dia arak'izay hita ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 5:20. Asan'ny Apôstôly 5:20 ny andiny 2:20 ka hatramin'ny 5:20. Asan'ny Apôstôly 5:20 ny andiny 2:20 ka hatramin'ny 5:20 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no makina izany soratra masina izany. Ary sitraky ny apôstôly sy ny loholona mba amin'ny fiangonana rehetra ny hifidy olona amin'ny namany mba hirahina hiaraka amin'ny Paoly sy Barnabasy hakany Antiokia, dia Joda izay atao hoe Barnabasy sy Silasy izay lehilahy samy tsara laza eo amin'ny rahalahy, ary nanoratra taratasy izy ireo hoentiny ireo de izao: ny apôstôly sy ny rahalahy loholona miarahaba ny rahalahy avy amin'ny jentilisa izay any Antiokia, Siria ary Kilikia, satria efa renay fa ny sasany izay avy tany aminay efa nanao teny nampitabatabanaareo ka namadika ny sainareo, kanefa tsy nasainay nanao izany izy. Dia sitrakay rehefa ny fanaran-kevitra ny hifidy olona irana ankaty aminareo hiaraka amin'ny Barnabasy sy Paoly malalanay, lehilahy izay nanao ny ainy tsy ho zavatra ho voninahitry ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Dia nirahanay Joda sy Silasy sady hilaza vava ihany, sady laza vava izany teny izany koa izy, fa sitraky ny fanahy masina sy izahay tsy hampitondra enta-mavesatra anareo afa-tsy izao zavatra tsy maintsy ho tandremana izao ihany, de ny fadinareo ny hena terina amin'ny sampy sy ny rà sy ny zavatra kendaina ary ny fitsangatsangana. Raha matandry tena hifady izany ianareo dia ho soa veloma ianareo. Amen. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Hanapaka amponareo ny ry havana malala rehetra amin'ny tompo ny fiadanan'i Kristy. Amen. Ity soratra masina ity ry havana dia ny atomboka tamin'ny tsy fitovian-kevitra, tsy fitovian-kevitra momba ny famorana. Ary rehefa nandeha zany tsy fitovian-kevitra zany, nandeha niala teo ny olona sasany, lasa nandeha nakany Antiokia, lasa nandeha nanao zavatra maromaro, lasa nandeha nitory an'izay tsy fitovian-kevitra zay, ary tato nisy tsy fitovian-kevitra, tarina izy tsy fitovian-kevitra, ary izany rehetrarehetra zany no nandeha ka lasa nisy ny adihevitra tao Jerosalema. De nivory ny apôstôly sy ny loholona ary nandinika zany zavatra zany. Rehefa nafana ny adihevitra tamin'izay de nitsangana Petera de niteny hoe: ary rahalahy, fantatrareo fa hatramin'ny ela Andriamanitra no nifidy anareo. De raikitra ny teny teo, raikitra ny teny, ary maro ny olona izay resy lahatra tamin'izay nambaran'ny apôstôly tamin'izany fotoana izany. Ary ny vokatra izany dia nanapa-kevitra zareo fa hanoratra taratasy iombonana, ary
teo anatrehan'izany ihany koa tsy hoe taratasy iombonana fotsiny fa naniraka ihany koa ny joda na hoe Barnabasy sy Silasy andeha ho any Antiokia sy Siria ary de any Kilikia. Ireo dia natao zay mba ahatonga an'ireo olona any zay satria nisy hoe fitabatabana be ny tany de hoe ahatonga an'ireo olona reo tsy hitabataba fa hanaraka izay lazain'ny apôstôly. Izany revana de mba hampiorona ny finoana izy ireo eo anatrehan'ny zavatra zay mitranga, eo anatrehan'ny ady hevitra zay mitranga sy ny tsy fitovian-kevitra teo amin'ny samy mpianatra. Andeha ry havana ho jerentsika eo anatrehan'izany a le ao ny andiny ny sivy amby roapolo zay le amaranantsika anazy andiny fa sivy amby roapolo ndasa atao amin'ny andiny fa valo amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Fa sitraky ny fanahy masina sy izahay tsy ampitondra enta-mavesatra anareo afa-tsy izao zavatra tsy maintsy ho tandremana izao ihany, de ny fadinareo ny hena terina amin'ny sampy sy ny rà sy ny zavatra kendaina ary ny fitsangatsangana. Zavatra anakefatra zany eto no ampitandreman'ny Paoly sy Barnabasy sy ireo apôstôly rehetrarehetra tao Jerosalema. Inona ny voalohany teo de zao hoe hifadinareo ny hena aterina amin'ny sampy. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, io de mampisy ady hevitra am'izao fotoana iainantsika izao ihany koa. Rehefa mieritreritra tsika hoe inona moa zany hoe hena terina amin'ny sampy zany, fatatsika indrindra tsika aty Maorisy zao de mahafantatra tsara fa maro ny zavatra zay ataon'ny olona am'ireo andriamanina ireo mametraka zavatra ihany izy, ohatra akondro, mametraka bonbon, mametraka gâteau kely, le gâteau amin'ny fomba ny atisy fa tsy amin'ny fombantsika ry, de mametraka gâteau kely, mametraka zavatra fa rehefa kelikely iny de esoriny teo de omeny olona. Ary nefa mahita an'izay nefa isika de misy olona tsy miraharaha mihitsy, ary misy olona tena tonga de mitandrina zaho tsy mihinana an'iny. Ny tena ho lazaina ao anatin'izany rehetra izany ry havana de izao, tsy vo tam'izany ihany fa am'izao fotoana izao ihany koa. Ary taloloha kely teo nefa ry havana de izao ihany koa, nalaza be mihitsiny tany Madagasikara le resaka, nalaza be mihitsy ny hoe tsy mahazo mihinana sakafo misy soratra hoe halal isika kristianina. De fa maninona, inona ny antony? Ny antony de izao, io sakafo halal io alohan'ny anamboarana anazy de efa nanaovana fanatitra na nanaovana ohatran'ny hoe nanaovana sorona teo anatrehan'ny alahony, noho izany tsy mety. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, tena marina izany hoe naterina tamin'ny sampy tokoa io zavatra io, naterina tamin'ny sampin'ny silamo ihany tokoa ireo zavatra reo. Fa midira ianao ankehitriny, midira ianao ohatra ao amin'ny Winners, na midira ianao any amin'ny Super U, na midira ianao any amin'ny Jumbo, efa tsisy Jumbo tsy moa zany, midira ianao any amin'izay supermarché rehetra andehananao de zay entana voalohany hitanao eo sakafo, jerevo avadibadio misy soratra foana hoe halal. Midika an'izay ve zany tsy hihinana mihitsy isika, tsy hihinana zavatra ny efa hita zao le izy so ohatra hoe le buffalo mbola misy soratra ihany hoe halal, omby io misy soratra io hoe halal. Midika ve zany ry havana fa tsy azotsika hoanina zany reny rehetrarehetra reny? Ny tiana ho lazaina amin'ity soratra masina ity ry havana de izao, aoka tsika tsy aoka tsika tsy ho tery saina be am'le izy hoe tena ny zavatra tenenina de izao hoe aoka ianao hitandrina ny tenanao ka tsy hanameloka
Ny hafa mihinana an'iny rehefa matanjaka ny finoany. Raha matanjaka ny finoanao ka miteny ianao tsy mampaninona anahy io, tsy koa afaka mihinana ianao. Fa tandremo kosa rehefa hitan'ny olona hoe ay ary ianao mihinana zavatra mihinana zavatra halalina tsy mety amin'ny finoantsika zany. Ampiamotra olona anankiray. Verina am'izay ny tiana ho lazaina am'izany ry havana de zao: raha misy zavatra ataonao ka mampiamotra olona anankiray, aza atao ry havana. Tahaka ny eto zao hoe hena aterina amin'ny sampy. Hena aterina amin'ny sampy, ary zany mihitsy eny ataon'ny olona am'lay hoe hena halal le aterina eo aloha eo alohany eo, de avy eo zay vao ataony ny fombafomba de zay vao entiny ihany io. Raha misy zavatra anankiray ataonao mampihemotra olona hafa, aza atao izany. Mahatsara anao kokoa ny tsy manao an'iny zavatra iny de milamina ny fisainan'ny olona. Toy izay manao an'iny zavatra iny de hisy olona hemotra. Tsy fahotana eo anatrehan'Andriamanitra ry havana zany hoe mihinana an'izany zavatra zany rehefa matanjaka ny finoanao, rehefa ao am' Jesosy Kristy ny finoanao. Fa kosa rehefa mampihemotra olona anankiray de diso eo anatrehan'Andriamanitra ianao. Rohitiko kely le izy: raha misy zavatra anankiray ataonao, na ianao miteny hoe tena marina eo anatrehan'Andriamanitra ty zavatra ataoko ty, kanefa mampihemotra olona anankiray zay malemy finoana, diso eo anatrehan'Andriamanitra ianao zay. Zay le resaka eto. Ny fadinareo ny herina terina amin'ny sampy. Ny faharoa de zao: ny sy ny ra. Fa maninona moa no misy resaka hoe ra ao? Ny resaka ra ry havana de ao anatin'ny rano no lazainy hoe ao anatin'ny rano misy ny aina. Zany hoe rehefa ianao zany mandatsaka ran'olona anankiray, tena halan'Andriamanitra izany. Rehefa ianao no mampaniraka olona anankiray handatsaka ran'olona, heroka eo anatrehan'Andriamanitra izany. Rehefa ianao, ataoko mitatra hatrany a, rehefa ianao no mandratra fo olona anankiray, heloka eo anatrehan'Andriamanitra zany. Mety hiteny ianao hoe za mamono akoho anie de tsy anona zany fa ran'akoho io. Fa mety ianao mieritreritra hoe tsy fahotana zany, fa namono olona anankiray ianao. Tsy resaka akoho ny resaka, fa namono olona anankiray ianao, zany ny dikany. Le raha tenenina eto zany de zao: rehefa ianao no mandiso zavatra anankiray amin'olona. Le hoe mandiso zavatra anankiray amin'olona de ohatra hoe nanitsaka tongotr'olona ianao de naratra ny fony, ianao zao ve mandratra ny foko? Diso eo anatrehan'Andriamanitra ianao. Na de tsy mieritreretinao hoe fahotana ary. Ary re zavatra tenenina tenenina hatreo ry havana de tsy misy resaka ao anatin'ny didy folo mihitsiny. Aza mahamenana hena terina am'zany, aza tsisy an'izay, fa sotomina le izy io. Ary izay mihitsiny anefa le tenena raha vao ianao no mandatsa-dra, tsy le resaka koa raha vao ianao no mandatsa-dra, le tenenina eto hoe mandatsa-dra de zao hoe ianao, na ianao le mamono olona, na ianao le mampamono olona, na ianao no mandratra fon'olona, de dika zay hoe ra. Manala aina ny anaran'izany, ny dika zay fa diso eo anatrehan'Andriamanitra ianao. Mila hifadiana izany rehetra izany. Manaraka ry havana ny zavatra kendaina. Inona no mahasamihafa ny teneniko teo hoe ra sy ny hoe zavatra kendaina? Rehefa miresaka tsika hoe zavatra kendaina de zao hoe zavatra anankiray zay vonoina na hoe esorina ny ainy. Kendaina, kenda
aina. Tenenina eto zany de hoe manala aina. Anisan'ny manala aina ry havana, anisan'ny manakenda ianao a, raha izao no ataonao hoe samy mpivarotro nareo de ataonao zay hafahity an'le mpivarotra anankiray, tsy haiko zay zavatra ataonao mba hafahitin'iny olona iny fa ny anao kosa iroborobo. Manakenda ianao no dikan'izay. Ao am-piangonana atao hoe manakenda ianao raha samy mpitendry nareo ohatra, fa ny anao no ataonao henon'ny olona rehetrarehetra fa ny sasany tsisy heno, fa ny anao rery ihany no heno. Manakenda ianao. Raha eny amin'ny fiarahamonina ao am-piasana, ianao le mitady 19 amin'ny lehibe anao de ianao le be kitorotoroka any, hitanao indray sefony nataony anina teo nasitrika ny tany am-paoziny le solomaso. Manakenda ianao zay. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, izany resaka rehetrarehetra teneniko anareo zany a, mety directa, mety indirecta. Le hoe directa zany de ianao mihitsy no manao ny zavatra rehetrarehetra, fa mety ihany koa anefany ianao indray maniraka olona mba hanao an'iny. Anisan'ny manakenda ry havana zany hoe manakarama olona hamingananao olona hafa, na maniraka olona hamingana olona hafa. Manakenda izany. Fahadio. Faefatra eto de hoe ny fijangatsangana. Ty ry havana de tena entina ilazana mihintsy ny hoe teo amin'ny jiosy moa zany ny atao hoe mijangatsanga de maka didy voalohany hoe aza manan'Andriamanitra hafa fa izao ihany. Ny atao hoe mijangatsanga de tia ny Andriamanitra ivavahanao de mananga an'Andriamanitra faharoa eto, manisy concurrent an'Andriamanitra. Zay le fijangatsangana voalohany. Fa le faharoa de le vao mahita olona, Jesosy Kristy de niteny an'izao hoe raha misy olona anankiray mahita olona anankiray ka te handry aminy de efa mijangatsanga izy zay. Raha misy olona anankiray miaraka amin'olona zay tsy fadiny de efa mijangatsanga izy zay. De any amin'ny réseaux sociaux any nefa ny ahitanareo hoe i Abrahama dia zao ny vadiny, i Davida de zao ny vadiny, i Solomona de zao ny vadiny, i Anna zao ny vadiny, fa maninona ny rehefa zany ho anankiray ihany? Satria Andriamanitra saro-piaro. Anankiray ary ny hoe efa ataonao mamaiko vao maika ampiana anankiray na ampiana roa na ampiana telo. Ialao ny fijangatsangana ry havana, satria ny fijangatsangana dia miatra amin'ny vatana mihintsy, fa tsy hoe tahaka an'ilay teo hoe mbola mampaniraka olona ianao. Fa ny fijangatsangana de ianao mihitsy no mandeha miditra amin'ilay izy. Fahadionareo zany. Fahadio izany rehetrarehetra izany. Raha mahatandry tena hifady izany ianareo dia ho soa. Zany le amaranana eo amin'ny 5:20 ao a. Raha mahatandry tena amin'izany ianareo dia ho soa, na hoe hahasoa anareo raha mahatandry tena hifady an'izany rehetra izany ianareo. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, tandremo ny tenanareo mba tsy anareo no andeha hampiemitra olona noho ny finananareo zavatra anankiray na ny fisotroanareo zavatra anankiray. Tandremo mba tsy anareo no hamono olona na mivantana na ankolaka. Tandremo mba tsy anareo no hamono ny sehatra ny olona anankiray, ny fiarian'olona anankiray na mivantana na ankolaka. Tandremo ny fijangatsangana mba tsy anao lay mangala-badin'olona, mba tsy anao lay manaiky ho fiasana eo am-pelatanan'ny Satana haminganana vadin'olona. Ivavaka isika ry havana, misaotra anao zay ry Tompo Andriamanitra raina eo fa lehibe tokoa ny fitiavanao anay, ka mananatra anay ianao, mampitandrina anay ianao,
mba hatonga anay tsy hinana hena terina amin'ny sampy, mba tsy hinana rà, mba tsy handatsaka rà, mba tsy ahatonga anay hanakenda na hoe hinana zavatra zay kendana, hinana ny fahorian'ny olona, ary mba tsy izay no jangajanga. Misaotra anao Andriamanitra fa zava-dehibe aminay zany rehetrarehetra zany, ampio izahay tompo mba hatandry tenany am'izany rehetra izany a, ka mba hitondra soa ho anay ny fitandremanay izany rehetra zany, de misaotra ray eo amin'ny anaran' Jesosy Kristy. Amen. Eny ary, samita in'Andriamanitra indray ry havana, mirary soa daholo.